Tsy andolaka intsony ny ranom-bary fa efa antsoroka ny amin'ny fahoriam-bahoaka eto Antananarivo hoy ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fampiresahany tamin'ireo mponina teny Nanisana. Ilaina ny fiaraha-miasan'ny rehetra mba ho fanavotana ny vahoaka malagasy ankehitriny satria ny sosialim-bahoaka no tena olana. Misy ny zava-bita izay mila tohizana fa mbola betsaka ihany koa no mbola mila ho tanterahana. Be ny asa mba ho tanterahany be ny tanàna vaovao. Fantatro amin'ny fa misy azo anampiana azy tsara rehefa manome zavatra fantatrareo ianareo eto toerana. Izany zany tena miangavy sy manontany anareo aho hoe la zao daholo ny zavatra ilaina fa tanterahana tsara. Tsy maintsy ataontsika izay anasoavana ny vahoaka, anatsarana ny faritra misy azy ny fokontany ary indrindra miasa miaraka. Ka dia be ny tanàna izay vidintsika larana faharoa sy ny zero candidat izay mpanolontsaina larana fahaefatra. Zavatra hitako voalohany teo dia tena fijalian'olona amin'le rano. Le rano misy ny be ny rano ato ambony ato fa tsy mahazo rano ny loakaikiny. Raha izay faharoa eo amin'le loto efa miezaka ihany olona manodidina dia ny zavatra anankiray tena hitako teo. Tsy maintsy ampiana le olona amin'ny fahalalana tokony ataony amin'izany hoe fiarahamonina satria tena misy mitaraina ny sasany fa tsy mijery izay fahadiovana amin'ny manodidina. Ka dia izay zany nahita ny tonan'ny kandidata aty nanoro azy sana ny fandehany mino afa fatany tokony atao. Ny rano, ny tsy fandriam-pahalemana, ireno ny tena nitaraina ny mponina nandritra ny fotoana. Nanamafy ny kandida fa ny efa misy no hatsaraina satria tsy mpanao kobakambava ny tenany. Fantatrao tsara matoelo miteny hoe waile. Za olona teto fantatro tsara ny anatra tetsy Nanisana mandeha makaty zay rehefa manobonina. Zay ny antony nandehananay teo aloha mijery mihitsy ifotony. Ary mahita tsika raha fa manao propagande zay itsika tsy mandeha misehoseho eraky ny tanàna fotsiny hoe anao an'izao na anao an'izao fa mijery ifotony mihitsy efa manomboka ny asa sahady. Inona ny zavatra miandry ny vahoaka, inona ny zavatra manahirana anazy any anelakelan-trano rehetrarehetra eny. Vakio tsara ty vinanasa ny zaraina teny ty fa ao anatin'ity tsy zavatra nofinofy azo tanterahana ary mifandraika tanteraka amin'ny filan'ny olona rehetra za tamin'ny toerana lalovana. Tsy teto ihany zay no nitety fokontany mitety elakelan-trano fa efa nandeha zay tamin'ny faritra maro na ataontsika ary hoe faritra iva na faritra avo zay ny tena hoe hidinana ifotony mihitsy mijery zay fanatsarana tokony hoentina ary mifandraika tanteraka amin'izay ny vinanasa hoentina rehefa tonga amin'ny fotoana natanterahana ny asa. Dia tonga avy mifidy daholo amin'ny 27 novambra numéro firy no vidintsika? Numéro 2 vidintsika. Ny ainga avy any am-pasapito ny fampiresahana isam-baravarana mandalo teny Andavaka Mananjarano ary teny Nanisana Sapin. Nasehon'ireo mponina sy ny mpanohana fa mirahina izy ireo ampandresy ny kandida Rina Randriamasinoro.